dia manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy azo hery tsikelikely indray ny an'izay amin'ity farany herinandro ity homafy kosa ny fisokandrivotra nena Sofia Boeny sy androisina ety atendro ny avaratry Madagasikara ity ahazorana kosa ny any avaratra izany hoe ny any Dianasy Sava ao anatin'ny 3 andro avy raha ny Rapitso maraina ary dia latsaka ny orana ny etya Sava fanao endrika tandrivindraona kosa izany ety amin'ny morontsiraka Atsinanana sy ny etya atsimo Atsinanana ity andrahoana kosa ny andro ny ety amin'ny tendro ny avaratra toraka izany ihany koa ny amin'ny atitan'ny Atsinanana sy aloatra mangoro iny ary fandimby andrahoana sy ny masoandro na ibalika mihitsy ary ny masoandro ho an'ny faritra sisa ao aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina ho any Abongolava sy ny ety amin'ny atitan'ny Menabe aty raha ho an'ny hariva kosa indray dia mbola ity anorana hatrany ny etya Sava raha toka andrahoana ny andro ny ety amin'ny tendro ny avaratra ny nositsika azo herika kosa ny ilana Atsinanana ny fatriny Afovoantany anao orana tandrivindraona ny morontsiraka Atsinanana vatovafitovonany sy atsimo Atsinanana iny fa omaina ny andro ho an'ny faritra sisa. Ny maripana vao vinavina ho an'ny Rapitso ambany indrindra dia eo amin'ny 10 degré Celsius eo hitantsika tia vakin'akaratra sy Fianaratsoa. Ny maripana ambony indrindra kosa indray dia eo amin'ny 13 degré Celsius eo hitantsika tia Antsohi ho an'ny faritra avaratra moa dia somary ahitana fidinany kely izay maripana ambony indrindra izay. Dia izao koa sary ny mety toetry ny andro andro tanàn-dehibe sy nosy manodidina antsika ifandimby andrahoana sy masoandro any Paris sy Maurice fa azonana tandrivindraona kosa ny any Nairobi, Comores sy Seychelles. Andrahoana ny andro any Bangkok, Caribalia Bay, Ampemasoandro any Milan, Johannesburg sy La Réunion. Dia izay indray ary ny mamarana ny fotoanantsika ankasitrahana fiainanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko.